Tsara eo tongotrony raiko tsy fombafombo zany na hoe titsika tenenina fa tena zay mihitsy fa mahatsaratsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fanatrehan'Andriamanitra dia ho an'ny olona anankiray mahafantatra tsara ny toerana misy azy mihitsiny zany. Rehefa mamaky ianao ny Genesis toko 13 rehefa niteny Andriamanitra hoe fanakaiza ianao ry Adama, dia tsy hoe te hitady ny Adama fotsiny izy fa efa zatra niaraka tamin'ny Adama sy Eva ny Andriamanitra. Dia ndraikinao zatra izy. Andriamanitra zany misy taona indrindra ho antsika efa tena vaovao rehefa tsy hitany eo amin'ilay toerana mahazatra azy ianao fa lasany amin'ilay toerana péché hita lasany amin'ny ténèbre indray. Tadidio tsara fa ilay toerany Adama ilay lasany afina any amin'ny ténèbre tsy hitan'Andriamanitra. Ndraikinao tsy hoe tsy hitan'Andriamanitra akory izy fa i Adama niala tamin'ilay toerana izay nametrahan'Andriamanitra azy. Mampianatra antsika amin'ny fanahy masina amin'izay zavatra izay ny toerana tsara indrindra tokony misy antsika. Hoe fampianarana ny fanenesitsika izay foana hoe ny poisson natao ivelona anaty rano, tsy natao ivelona anaty bocal koa, natao ivelona anatin'ny rivière, anatin'ny océan. Ny vorona natao ivelona tsy anaty kazy fa izy eny amin'ny habakabaka ray manontolo. Ary ny zanak'Andriamanitra izy tokony misy azy ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Vavaka tsika Jesosy hoe misaotra anao zay. Misaotra anao zay fanotarian'ny fanahinao masina eto amin'ity toerana ity indray. Ary tsy ny toerana akory ny hoe zava-dehibe loatra ny amin'ny vatanay fa ny amin'ny spirituel mihitsy nefa connecté tanteraka aminao. Ary misaotra anao zay satria tsy afaka tonga any zay raha tsy noho ny ranao sabidy. Ary tsy tonga eo amin'ny fanatrehany iray, tsy tonga eo ambanin'ny seza fiandranany iray zay raha tsy efa nitarihan'ny fanahinao masina. Zay Jesosy tena sambatra, tena sambatra. Fony zay raha ohatra ka ingrat, memena sy monina foana. Aiza, rovina, inona, fa inona ty zavatra mitrangy ity. Fa hainao ka efa manana zavatra tsara. Efa nomaninao aminay indray androany. Eto amin'ny fanatrehanao Jesosy. Izay tsy mety rehetra, na any amin'ny esprit anay, na any amin'ny esprit anay, na any amin'ny âme, na amin'ny corps-nay. Izay mahatoky dady fa manamboatra anay ianao manaratra. Zavatra tsy takatry ny saina indray zavatra ho ataonao anay androany. Fanamboarana, fananarana, fampianarana. Efa Jesosy ataovy. Enona mety marary anay ary ataovy. Fa fantatray fa mahatsara satria dady ianao. Jesosy ho taky ny trondro tsy velona raha tsy anaty rano. Ary ny zava-manidina, voromanilala sy ny voromanidina rehetra tsy mahazo aina raha tsy eny amin'ny habakabaka. Tahaka izany fanahinay androany Jesosy. Raha tsy eo amin'ny fanatrehanao dia maty ary vulnérable. Fanahy masinao ampio zay androany. Ampio zay ahay tena joir eo amin'ny toerana tsara indrindra. Eto amin'ity toerana zay miteneninao hoe gosena. Ampianaro anay Jesosy. Atao gosena dia niavaka na dia nisy ny loza 10 azy nianjady eny Egypte satria zanakao, satria nafahanao. Anjiry eto indray ny tananao Jesosy. Tsy fantatray ny problème izay andehanany tsirairay avy. Tsy hainay ny mety oppression ataon'ny Satana na stress ataon'ny Satana eo amin'ny fiainana tokantrano tsirairay avy. Satana ilay oppression rehefa fantatray fa ianao ilay rédempteur, ianao ilay mividy anay, ianao koa ny mpanafaka anay androany. Ka misaotra anao zay Jesosy fa ianao no manasitrana ny aretina rehetra eo amin'ny fiainanay. Ianao no manafaka anay amin'izay piège ny velara Satana eo anoloanay. Ary ianao ny azona ny ainay tsy lasaka ny andavaka. Ka hoanany tsy hanasandratra ny anaranao indray izay androany Jesosy. Ianao impact. Anarana tsara, anarana manafaka, anarana mahery, anarana andoliany ny fahefana ny an-danitra ety ambony tany any amin'ny farany ambanin'ny tany any.
anarana tsara indrindra ny anaranao Jesosy, anarana ambony ny anarana rehetra ny anaranao Jesosy, anarana tsy tia satana hoen'olo satria anarana feno fahefana, anarana tsara ny anaranao Jesosy. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Fondis. Sokafofonao dia tena teneno ny anaran'i Jesosy, averenao anatinao fotsiny. Jesosy eo manafaka ny anaranao. Fanatrehan'Andriamanitra zany Jesosy zany zany anarana zany. Jesosy eo misaotra fa navotanao zany, misaotra fa natsakanao zany. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Oh Jesús, Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Jésus, c'est mon Seigneur, c'est mon roi. Captivé par l'éclat de ta beauté, s'élève de te rendre gloire. Antsika andao alika dia isotran'i Jesosy. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Ton nom nous délivre, ton nom nous sanctifie, ton nom est précieux, ton nom est merveilleux, ton nom est miraculeux, ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom, c'est la clé de notre libération. Ton nom, Seigneur Jésus. Oui, nous nous prosternons. Oui, nous nous agenouillons à cause de ce merveilleux. Vous aussi. C'est ton nom, Seigneur. Oh, on aime ton nom, Seigneur. On adore ton nom. On exalte ton nom. On sait. C'est notre Sauveur, c'est notre Roi, c'est notre Seigneur. La majesté, sa majesté. Jésus-Christ. Divin rocher, libérateur, prince de la paix, le créateur. C'est ton nom, Seigneur. Oh, c'est ton nom, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, c'est toi, Jésus. C'est toi, Seigneur Jésus. 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 Tout puissant, c'est toi, Jésus. C'est toi le guérisseur. C'est toi le sauveur. C'est toi le libérateur. C'est toi le souverain sacrificateur. C'est toi l'honneur divin.
c'est toi, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. En ce lieu, nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Libère, guéris, délivre encore en ce lieu, Seigneur Jésus. Pour ton nom et pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Ndakatanareo mbola hiaritsanganytsika. Teneno eo akaikinao hoe eto amin'ny toerana tsara indrindra ianao hoe. Amen. Tsarovy tsara fa eo amin'ny toerana izay misy ny tenin'Andriamanitra, eo no misy any Andriamanitra. Tamin'ny bokin'ny Genesis, tsisy nahitsisy an'Andriamanitra hoe vatana zany, fa ny tenin'Andriamanitra no teo. Zay midika fa Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Misy fotoana manko tsy sika indraindray amin'ilay zatra mandeha amin'ilay naturel foana dia indraindray ohatra hoe tsy hita Andriamanitra, tsy hita maso, tsy afaka tsapaiko tanana. Dia indraindray ho an'ny olona maro rehefa tonga ao fanatrehan'Andriamanitra ohatr'izao dia tsy conscient en présence de Dieu. Ny olana tsy hoe absent Andriamanitra, fa ny olana est notre conscient en présence de Dieu continuelle. Andriamanitra omniprésent, omnipotent, n'aiza n'aiza misy anao na anatin'ny fahotana ary ianao dia hitan'Andriamanitra. Fa ny mahatonga antsika ny problématika kristiana tsy mahatsapa an'izay hoe présence continuelle de Dieu zay. Zay natao hoe Jéhovah Shama. Ny anaran'ny zanak'aina moa dia nasiana mihitsy hoe Shama satria tonga dia tsofinay rano izy n'aiza n'aiza misy anao dia misy ny présence continuelle de Dieu. Nisy fotoana ny problématika anatin'ny olana adinitsika izay présence continuelle an'Andriamanitra zay. Mora mipanikitsika satria na everitsika hoe tsy eo ampovoan'ny tempête Andriamanitra. Everitsika hoe tsy manolona ny montagne io Andriamanitra. Inona no sekoly androany sao dia misy tsy maharaka akory sekoly n'inona androany? Ay, amen. Maharaka tsara tsika zany. Zany zao dia efa zavatra anisan'ny fahafantarana koa hoe fifantohana. Ianao koa mila conscient hoe andeha sabotsy androany hoe inona moa zany no horaisiko, zavatra principal horaisiko androany. Tsy ohatran'ny hoe étudiant tonga any fac dia eo vao hoe matière inona moa androany, cahier inona moa zany naraiky noty. Zany afantarana koa fa hoe ao tsara ve tsika. Raha ohatra zany ka sekoly mifamana olana androany tsy haiko inona mety endrika olana misy eo amin'ny fiainanao mino anao fa mivoaka entinao misy vahaolana horaisinao. Amen. Teneny ao akaikinao hoe mody miaraka amin'ny vahaolana ianao hoe amen. Tsarovy tsara fa tamin'ny toerana rehetra nisy an'i Jesosy ka hoe nandalo toerana nisy olana Jesosy, tsy nisy olana ka tsy mivahan'i Jesosy teo amin'ny toerana nisy azy. Tamin'ny désert ny tsy ampy sakafo ny 5000 personnes nisy ve vahaolana sa tsy nisy? Tany amin'ny toerana nisy fahafatesana nisy vahaolana ve teo amin'ny toerana nisy an'i Jesosy? Tany amin'ny toerana nisy aretina nisy sa tsisy? Amen. Dia eto koa toerana izay misy an'i Jesosy satria nahoana Jesosy ilay teny tonga nofo. Teneny akaikinao eto ny tenin'Andriamanitra. Dia teneny izy hoe raisy ny vahaolanao azy. Amen. Ongerantsika vetivety ny psaume 46 Psaume 46 verset 1-2. Salamo enina amby efapolo ny andininy voalohany sy faharoa vakiana rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers.
ozy ny tenin'Andriamanitra hoe on est sans crainte ozy izy même quand la terre est bouleversée. Ny endriky ny olona manana finoana dia olona tsy tokony bouleversé rehefa misy ny tempête, misy ny montagne, misy ny olana. Fa ny olona finoana araka ny zarain'ny pasteur teo ho antsika izay nanaraka n'ilay formation dia ren'Andriamanitra fa tamin'izaho nanomana ny teny hoe hotoriana amin'ny émission esprit et vie amin'ny larobia dia izay resaka finoana sy tenin'Andriamanitra izay. Raha matsikafo tsika dia ohatra miverina foana ny resaka finoana. Rehefa mandika tenin'Andriamanitra tsika dia izay secret fandresentsika kristiana tsisy afa-tsy ny finoana. Dia eo amin'efany finoana tsy misy raha tsy misy ny tenin'Andriamanitra. Problème kristiana maro dia tsy ampy tenin'Andriamanitra. Fiangonana misy taona be marita fa tsisy Maria mihitsy. Dia pokaty. Kristiana pokaty maro be da be. Vao tonga ny tempête, vao tonga ny aretina, tsy malala zavatra tokony ataony, tsy manala ny identitéany. Vao misy lamy iray mijora ny ampiasana dia mipatitaka. Vao miteny fotsiny any amin'ny vaovao hoe hoanao Macron dia hoany izay étranger kity voaroaka. Hoany ianao voaroaka fa iza miantoko anao, iza nandefa anao, ina natahoranao an'izany. Izay koa nefa nandala an'izany hoe nazonay, izay zao tamin'izay nazonay nationalité française tsy miasa saina izany izay. Izay fotsiny ny fantatra hoe Jesosy nandefa anay aty, inona ny asako saina amin'izany. Fa io tenin'Andriamanitra io, ozy izy tenin'Andriamanitra izy io sady secours no refuge. Ny olana dia tahaka ny détresse. Izay ny tenen'ny pasteur Tommy antsika foana hoe izao tontolo izao tsy manana sakrosiavana rehefa misy ny détresse. Fa ianao manana zavatra sakrosiavana dia finoanao ny tenin'Andriamanitra. Ty teny ty dia Andriamanitra manome secours anao. Ty teny ty dia Andriamanitra manome refuge anao, ninona mety olana lalovanao. Ka ny fiainanao tsy midépendre ny difficulté, ny circonstance, ny zavatra mitranga économique, politique, tsy haiko qu'importe, social, culture, inona zavatra mitranga eto amin'ny firenena misy atsika. Raha mbola reny zavatra reny natahoranao hoe impacté amin'ny fiainanao, tsy olona finoana ianao izany. Satria na Daniel raha tany Babilôna afaka mijoro tanatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka zasinao tsy manana excuse mihitsy hoe za tsy joro. Tsy comprendre kosa hoe Jesosy fa zao kosa ny situation, ny environnement misy misy fotoana tsarotra hoe mijoro ny sitrapon'Andriamanitra. Non, on n'a pas d'excuse. Noah, il était le seul sur terre. Tout le monde était contre lui. Fa nanakana Noah hoe zany natoky an'Andriamanitra. Job, tanatin'ny olana efa farak'izay zokony mihitsy. Tsy afaka hisite mihitsy tsika rehetrarehetra teny tsy misy na ny olona tsika rehetra mitambatra eo ara tsy diso dikany teo amin'ny zavatra nilalovany Job. Ka tafajoro Job sa tsy tafajoro. Ny antsika indraindray montagne ray fotsiny dia efa mipatitaka tsika. Nefa nozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe nous sommes sans crainte. Misy fotoana vavan'ny olona kely fotsiny indraindray any am-pianarana, fianakaviana. Iny tsika indraindray dia mipatitaka. Satria nadinitsika hoe izy tsika amin'ny Kristy Jesosy. Nao tsika araka anao an'ity hira ity hira gasy tsara mihitsy izy fa tena hira miteny tsara mihitsy. Raha tsy hainao ilay tononkira dia enoy. Tsaroa fa Andriamanitra tsy lehibe noho ny olana tsy lehibe noho ny Andriamanitra ao izany. Mino fa tsisy olona diso fanantenana intsony ny voateny. Jereo no akaikinao dia hoe rehefa reste Jesosy an'io reste ny teny. Jereo amin'izay ny akaikinao ino ny problème anao hoe
ino problema no, Deus caminhare, seguir a malaria no, Jesus is afaka, mihoatra Alléluia. Tenez eo akaikinao hoe vitan'i Jesosy hoe manafaka ny olana eo amin'ny fiainanao. Mamaha ny olana hoe eo amin'ny fiainanao. Tsy tahitanao hoanao tsy haiko tsy teny gasy hoe tady kivikivy tsy manjorera sy lasa boissy de notre dame misy fotoana. Sambatritsika rehefa tena sambatra. Mombatsika Jesosy. Ny ankonanao aby vitan'i Jesosy mamonjy azy. Jereo ihany izy dia tenena. ino problema no, Deus caminhare, seguir a malaria no, Jesus is afaka, mihoatra ino problema no, Deus caminhare, seguir a malaria no, Jesus is afaka, mihoatra Tsy tokony misy zavatra manahirana antsika kristiana zany raha manana an'i Jesosy tsika. ino problema no, Deus caminhare, seguir a malaria no, Jesus is afaka, mihoatra Mahay manafaka, mihoatra Mahay manafaka, mihoatra Halleluja. Teneny eo akaikinao hoe sambatritsika hoe. Nizao tontolo izao ngereto rehefa misy olana dia mizefatra eny amin'ny tenany. Fa zasy ianao afaka miazakazaka makany amin'ny Jesosy dia manambara an'i Jesosy hoe izao Jesosy ilay olana. Ty zany zavatra tsara ka inona Jesosy. Dia hoy izy teny Andriamanitra hoe tana kosa izy tsy fohy fa mavonjy. Ahoana ny fomba hamonjen'Andriamanitra anao? Ny tanany, ny tenin'Andriamanitra. Toizantsika ihany amin'ity hiri ity hoe mon secours est en toi. Manam-pamonjy tsika manana an'i Jesosy. Mpamonjy izy anatin'ny olana izay mety lalovantsika. Le soleil manifeste, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève
Andriamanitra dia tu es mon secours et mon secours est en toi, mon vaillant. Et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me dors. Mon secours est en toi. Père, tu es notre secours, Seigneur. Tu es le secours pour notre famille. Tu es le secours comme nous sommes dans la détresse. Tu es notre secours comme nous sommes dans les problèmes. Tu es notre secours au milieu de la tempête. Tu es notre secours dans la maladie. Tu es notre secours, Père éternel. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. On Jesus ny fandresentsika. Ao ny fitsanganan'i Jesosy ny fandresentsika. Ao ny Jesosy ny destiné antsika. Tsy natao raraka izany zasy ianao. Tsy natao ho resy izany zasy ianao teo amin'ity tany ity fa natao tafavoaka mpandresy zasy ianao. Tenez-moi mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Rien nous manque à toi, rien nous manque quand nous sommes en Christ. Nous n'avons rien à envier du monde quand nous sommes en Christ. Mampahaelo manokana ho antsika tanora, n'essayez pas d'être comme le monde. Ne laissez pas le monde vous transformer à leur ressembler. Le monde veut que nous soyons différents, mais nous sommes déjà différents en Christ. Le monde, ils sont encore sous le joug du diable, mais toi et moi, nous sommes fils de Dieu. Tu n'as rien à envier, tu sais que tu princes Harry, prince Tseko, mais Sanaka Pantin, Dubaï, n'importe. Toi et moi, nous sommes fils et filles du Très-Haut. C'est le monde qui doit t'envier quand tu es au milieu du monde. Quand tu vas à l'école, quand tu es au milieu de tes amis, c'est le monde qui doit t'envier. Tu dois influencer le monde, ce n'est pas toi d'être influencé par le monde. Rehefa mijoro ianao dia ianao fahazavana, ianao kitana, eny ampovoan'ny famaizina. Ny olona no tokony maniry tay ohatra anao, fa aza maniry tay ohatra ny hafa zany. Satria zasy ianao zanaky ny mpanjaka ny mpanjaka, zanaky ny nanao an'ity tany ity. Ozy ny ten'Andriamanitra, lasa ozy isika mitovy toerana amin'ny toerana misy an'i Jesosy.
lasa cohérité tsika izy miaraka amin'ny Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Inona mahatonga anao mbola mitsiritra ny hafa? Tômôbilina lafolafo kokoa ny anao ve? Ny trano mety F5 ve fa ny anao F2 ve mahatonga anao mitsiritra ny fiainan'ny hafa? Fa tsy fantatrao ve zavatra efa anananao amin'ny Kristy Jesosy? Tsy fantatrao ve izy ianao io? Mahatonga izao toa izao tsy mety tonga kristiana satria ny anao tsy mahatsapa fa izy ny tokony mitay ohatra anao. Fa tsika indraindray ohatra mitay ohatra ny aminy. Satria za rehefa ampianarana complexé, tsy manao sipa ho dia inona narainao amin'izany? Izy mila mitsiritra anao, ataovy tsapa manodidina anao zany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra tao hoe aza bouleversé zany zavatra mety mitranga manodidina anao. C'est le monde qui est bouleversé. Toi, tu n'es pas bouleversé quand tu es en Christ. Amen. Alohan'ny hidina mpanompon'Andriamanitra, afaka mipetraka sika zavatra fo kely vetivety antsika fotsiny a. Raisy ny tenin'Andriamanitra au Matthieu 23 verset 10. Matthieu verset 23 verset 10. Où nous tenin'Andriamanitra, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Voalohany indrindra zany a, Jesosy dia c'est notre boss. Tena akaikinao hoe Jesosy hoe boss anao. Tsy raraka nareo na manana directeur na manana boss any am-piasana. Za mitena anareo fa ny boss nareo a, le boss dia Jesosy. Point iray zay. Restika andray ao Malaki verset chapitre 1 verset 6. Malaki chapitre 1 verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Voalohany indrindra, Andriamanitra koa il est notre père, nous sommes son enfant. En tant qu'enfant, hein, nous devons honneur et respect à notre père. Faroua, il dit aussi qu'il est notre maître et nous sommes ses serviteurs. Comment doit être un serviteur envers son maître? Téfarana, verset 1, Matthieu, chapitre 6, verset 33-34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Verset 1, Luc chapitre 10, verset 7. Amenar à Jessos. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Amen. Vous avez entendu que vous êtes un seul aussi, c'est votre directeur, c'est Jésus. Miston tika Christiane, tu m'as pensé, ouais, Jesosy, il est notre directeur. Ti tenin'Andriamanitra ty azoko voateo tamin'ny mpanompon'Andriamanitra ny zarantsika tamin'ilay formation dia mpitsy amin'ny fanahy masina. Ozy izy fanahy masina problème ny kristiana, ozy tsy mametraka ny Jesosy directeur. Tsy manana discipline mihitsika rehefa devant n'Andriamanitra, rehefa tsika exigeant be amin'Andriamanitra. On exige que Dieu nous bénisse, on exige que Dieu réponde à nos prières, on exige. Alors que Dieu a déjà fait beaucoup de choses avant que toi-même tu demandes quelque chose. Mais quand Dieu exige de nous, quand il dit qu'il est notre directeur, comment on le considère? Ça c'est non, hein? Star nareo rehefa mandeha any am-piasana. Satria nareo matahotra ny chef nareo. Star nareo rehefa mandeha mianatra. Fa quand Dieu nous demande de réserver un jour dans la semaine, pourquoi c'est difficile pour nous de respecter cet engagement? Principalement à Nice. Enfin, nous sommes dans l'entreprise de Dieu et Jésus, son Fils, est notre directeur. Nous sommes, et Dieu dit, Moses, vous êtes l'ouvrier, vous méritez salaire. Salaire, c'est normal. Satria ny ianao rehefa miasa ao anatin'ny entreprise n'Andriamanitra tsy mila mangataka salaire ianao fa ça vient naturellement. Fitahiana zany tonga naturel rehefa manao ianao izay sitrapon'Andriamanitra.
zay le Matthieu 6:33 io tsara tiany olona mihitsy hoe ka tsara fanjakana sy ny fanahy Andriamanitra dia azonao ny zavatra rehetra fa le tafajanao atao ny sofiny dia azonao ny zavatra rehetra fa ina les conditions ataovy le takian'Andriamanitra dia azonao le salaire tsy mila mitaky salaire ianao fa manintsika ny directeur atsika olona atahorantsika dia ozy indray Andriamanitra aiza ozy mitahoatra anananareo amiko aiza mifanajanareo anananao amiko satria na izy tsy hita maso. Ce sont ces petits détails-là qui vont faire la différence dans notre vie. Comment tu considères l'homme qui représente Dieu? Comment tu le respectes? Comment tu le parles? Comment tu le crains? Quand Dieu envoie son porte-parole, quand un homme de Dieu, un serviteur de Dieu se dresse debout pour annoncer là, comment est ton état de cœur? Comment tu es? C'est comme ça qu'on reçoit. Plus tu honores Dieu, tu honores sa présence, tu honores. Rehefa miteny zao directeur anara-piasana zay miasa ny entreprise dia hoe amin'izao jour zao misy réunion ho an'ny employé rehetra dia ianao miteny koloha monsieur le directeur fa nisy zavatra tsy maintsy nataoko izay dia tsy afaka sa atsika ve ny tiazana monsieur le directeur atsika olona hita maso sa atsika ve satria nakope ny salaire atsika fa raha Andriamanitra ray coupe ny oxygène anao raha Andriamanitra ray coupe tapaka Andriamanitra miala kely fotsiny ny ekiken'Andriamanitra dia mijanona ny fonao indraindray tsy taka ny saintsika ny zavatra ataon'Andriamanitra atsika. Dieu il est plus que le salaire que tu reçois d'un homme. La bénédiction de Dieu est bien au-delà que tu puisses imaginer. Enfin, problématique, nous sommes trop concentrés sur les choses qu'on attend de Dieu et nous oublions tout ce que Dieu a déjà fait. Nous sommes dans l'entreprise de Dieu. Jésus est notre directeur. Tu t'es engagé à quelque chose. Comment tu honores ça? Comment tu respectes? Dialetika tsy tonga saintsika kristiana. Afaka ngasolo mizatra mbola ataoko. Fa raha ny patronao tena ianao tsy maintsy amivaly anao tonga tsy sahiteny izy andrasinao navoatra anao zavatra aby. Fa rehefa Andriamanitra manao kilalaka tsika misy fotoana satria tsy hita maso. Satria ny averintsika efa tsy hita maso ny salaire omena. Fitahinao, fahasalamanao, fahasoavana sy ny famindra-po, famelan-keloka anao isaky ny manao tahim-piry. Zany ny zavatra ataon'Andriamanitra eo fiainantsika. Ianao mitaky be Dieu. Manapinoana be à Dieu, tu vas m'élever Dieu. Bénis-moi Dieu, isan'andro proclamer. Misy fotoana tsy mitranga satria là, tu n'honores pas ton père. Tu n'honores pas ton maître. Tu n'honores pas ton directeur comme il le faut. Tsarovy tsara fa un chrétien n'est pas un mendiant. Tu ne mendis pas à ton père. Et vous dites, nous sommes co-héritiers avec Christ, c'est-à-dire que dans l'entreprise de Jésus, nous sommes collaborateurs et actionnaires. Un collaborateur et un actionnaire ne mendie pas dans son propre entreprise. C'est mahazo ianao anatin'ny entreprise io tazotra tsara fa tsy misy ny entreprise n'Andriamanitra tsy mahantra. Tsisy crise économique zany, tsy midépendre ny zavatra mitranga ny tany hita maso. Ka ao anatin'ny entreprise ny dadanao misy foana ny salaire sahaza ho anao sy ilainao. Ny ambassadeur anankiray ka tahaka mahantra ohatry n'inona ary ny firenena. Antonio taty Anita. Be da be milaza fa le pays le plus pauvre Madagascar izy zao firenena malagasy subvenir amin'ny besoin tonga eto. Na ny tranony, na izy teraka remboursé. Zasy ianao. Le royaume de Dieu maniraka zasy ianao eto amin'ity tany ity. Fa manintsika matahotra tsy hotahiny satria nanao nous ne sommes pas conscients de notre directeur. Nous ne sommes pas conscients d'où nous venons. Nous ne sommes pas conscients pourquoi nous sommes ici. Satria tsika tsy manao asan'Andriamanitra. Dia misy zavatra tsy maintsy enjehana hoe hay vola dia mavita tsara. Manao an'ilay izy tsy tara satria ny vola ny ao ambadika. Tsarovy tsara fa ozy izy Andriamanitra io dia sao soit ianao manompa mamona sa ianao manompo manako. Ka misy fotoantsika indray rehefa heverentsika mamona vola dia ilay mamona dia vola foana fa fomba considéré amin'Andriamanitra ohatry ny ahoana. Tahotra aiza ilay tahotra anao sy ny respect anao n'Andriamanitra. Ka tsao fanjakana dia manaraka ny zavatra rehetra. Tsy mora zava-tsoa zany ny olona izay manao izay takian'Andriamanitra. Dia voninahitra an'Andriamanitra rireny.
tena hoe kaikinao ao tsara ve ianao hoe raha ho tsara raha ho tsara raha ndaolotsika hitsangana maka salamo anakiraitsika dia anomboka salamo 121 vakitsika psaume 121 salama faraka amby roapolo amin'ny zato atovy amin'ny fona ray manontolo mihitsy psaume 121 fahita dia vakitsika miaraka. Je lèverai mes yeux vers les collines. D'où me vient mon secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied soit déplacé. Celui qui te garde ne sommera pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommera pas. Il ne s'endormira pas non plus. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est ton ombre sur ta main droite. Le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il préservera ton âme. Le Seigneur gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Dès maintenant. Dès maintenant, zao dia zao. Raha io misotranao ny amin'ny teny, misotranao ny amin'ny ositra izay omenao amin'ny anaran'i Jesosy satria avaminao tokoa ny famonjena. Avaminao ny famonjena Jesosy. Avaminao ny famonjena. Programmanao hatramin'izay zany ndrety izay mila solution fiainanay manontolo. Mety misy olona mbola tratran'ny addiction, mety misy olona mbola voafe, mety misy olona mbola voafatotra. Fandroany Jesosy fantatray fa noho ny anaranao fotsiny dia fantatray fa libéré zay délivré zay ny anara-merin' Jesosy. Amen. Mazoto toerantsika averinenina raisina marika 10 46 52 tapany faharoa androany amin'ny heriny mbola misy tapany fahatelo telo ny kaikinao aza tapaka fananina ny zaraina telo indray ty lesony ty satria tena manome lesona be mihitsy teneny olona mpangataka hoe olona jambo olona nailiky ny olona fa sady nanome lesona izy momba amin'ny fanasitranana, momba amin'ny finoana, momba amin'ny solution. Androany école des solutions, androany anjaranao zay. Amen. Marque 10 46 à 52. Marque 10 verset 46 à 52 amin'anaran'i Jesosy. Et ils arrivèrent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples ainsi qu'un grand nombre de personnes, le fils de Timée, par Timée, l'aveugle, était assis le long du chemin mendiant. 47. Et lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, à dire: Jésus, toi, fils de David, aie miséricorde envers moi. Du verset 47, Jésus, toi, fils de David, aie miséricorde envers moi. C'est quoi nous faisons à l'angoule dans droit? Une tas de solutions, tu l'as gagné, Bartimée, ça n'a que Timéo. Tsy nanadza tsy tonga tamin'ilay toerana midikany hoe Timé na Timéus midikany hoe Timé dia hautement estimé dia nefa ny toerana misy azy na mivovoka eo ambonin'ny tany ary mbola nataon'ny olona nisy lanja satria vao rehefa tamin'ny tany mihitsy ny fiainan'iray manontolo fa nanam-pinoana izy hoe ao anatin'ilay anarana hoe Jésus dia misy solution. Androany ianao raha mahatakatra an'izay anaran'izay ny teny ianao marina dia marina mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Tena kaikinao jero indray ny masina kaikinao aloha misy vocabulaire anarana indray tsy te hareny aminao ntsona hoe laingalaingy na hoe sarotra mandainga laingalaingy ny ao anaty baiboly en vérité marina dia marina manomboka androany ianao zany rehefa miteny tena marina dia marina mihitsy ny lazaiko aminao aza miteny zany laingalainga fa ka zay efa be zay vocabulaire nampianarana antsika zay fa
mety misy contrôle continu kely angambany atao amintsika manaraka c'est que c'est cool tu sais que verset 40 verset à 48 tsy averiko kokoa zany lesona tamin'ny heriny fa tonga dia mitohitsika fa anjaratsika amin'ny manenjika mbola misy amin'ny heriny toyany. Et 48, et beaucoup lui recommandèrent de se taire, mais il criait encore plus, toi, fils de David, aie miséricorde envers moi. 49, et Jésus s'arrêta et ordonna qu'on l'appelle. Et ils appelèrent l'homme aveugle, lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et lui, jetant son vêtement, se leva et vint à Jésus. 51, et Jésus répondit et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et l'homme aveugle lui dit, Seigneur, que je puisse recevoir ma vue. 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a rendu bien portant, et immédiatement il reçut la vue et suivait Jésus dans le chemin. Amen, amen. Resaka momba finoantsika tamin'ny heriny androantsika resaka momba lasanao fa tonga dia azonao an-tsaina angamba n'le momba ny lasa. Misy olona tsy afaka mandeha lavitra mihitsy satria mitraîner le lasa ratsy ny taloha. Raha on est 2 Corinthiens 5 verset 17. 2 Corinthiens 5 verset 17 dia milaza hoe efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga ny zava-baovao. Ny fahateraom-baovao dia tadidio fa famafana dossier ka peu importe na 10 ans, na 20 ans, na 30 ans, na 40 ans, na 50 ans, na 60, na 70 ianao vao nandray an'i Jesosy. Ny important dia mandray an'i Jesosy, tena quelque chose d'important mandray an'i Jesosy. Ataoko angamba fa efa nahita an'le ohatry mini film kely izay mandeha amin'ny YouTube. Ny olona rehetra tonga eo amin'ny misy ohatry ny balance be izay. Tonga dia azonareo an-tsaina. Misy ohatry ny balance be izay dia indray tonga dia amin'ny enfer dia indray mankany amin'ny lanitra. Dia samy mitondra ny dossier-any daholo ny olona. Tadidinareo angambany dia jereo tsara le endrika, mahafinaritra be mihitsy le image naovanjareo azy. Sasany je suis sportif, sasany je suis riche, sasany samy mitenana azy teo daholo. Anankiray ihany mitondra hoe tsy mitondra nininina izy, sasany mitondra ny œuvre, dia izy tsy mitondra nininina satria be loatra le nanaraka azy. Fa ny zavatra nafinaritra tonga avany Jesosy dia tonga dia izy voafafa ny heliko io. Ny important dia voafafa ny heliko ao. Ny important dia mifanananao an Jesosy, mifandraisanao mifanahy masina. Tena esory lavitra mihitsy neto ny tena manao œuvre be da be tsy tarihy ny fanahy masina. Tena œuvre tsisy fanahy masina aloha tsy misy. Tena aloha tsy manao tena pokaty, tena pokaty, tena pokaty, tena pokaty. Raha tsy jery fotsiny ohatra akaiky indrindra zao le mpanan-karena mba nanontany an'i Jesosy any, inona ny ataoko mba hanovako fiainana mandrakizay? Nanana œuvre be da be mihitsy izy ary ny œuvre de la loi 10 sur 10 fa sendra taolana izy satria niona tamin'le signataire ny Nouveau Testament, Jesosy ny anarany, tena Jesosy ny anarany. Efa nisy contrat vaovao nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Dia hoe izy Jesosy, diso zavatra ray aloha anao, ny fonao niraikitra tamin'ny vola fa zao dio mifanananao anvy manaraka. Mitodika izy dia lasa nandeha. Hitanao tsy vita an'le izy satria nanao ny zavatra rehetra izy nieritreritra be mihitsy hoe mérité azo le fiainana mandrakizay. Tena akaikinao ianao tsy mérité ny fiainana mandrakizay mihitsy fa par grâce, tena grâce zay ataovy ao anatin'ny sainanao isan'andro, tena famindrapola izy grâce nahatonga anao velona afaka mandova ny lanitra. Grâce zany tsy aza mieritreritra ny tenanao za kosa ve ny dadako efa ohatr'izao, ny mamako efa ohatr'izao, ny zoko ohatr'izao, zay efa famille kristiana hatramin'izay. Tsy nampera na ny dadabe ny dadabe anareo rehefa kristiana hatramin'izay ka ianao tsy mino an'i Jesosy, ianao zany le premier ho any amin'ny afo be. Tsy mitory ny afo be tsika fa tsy maintsy ampafantarina ny olona zay hoe zay maharitra hatramin'ny farany, le maharitra hatramin'ny farany continue le izy. Tena akaikinao continue fa tsy hoe
androany milay dia androany aleloia dia androany amen farapitso tandro rehetra tsisy zany tsisy zany tsy sitrapon'andriamanitra fa le izy marche continuelle ary miazakazaka koa izy Paul za miazakazaka makany amin'ny tanjona anankiray ireo hoe mba miazakazaka sa ohatrany rehefa tsy mahazo tosika kely ianao dia ohatrany tsy mahita miazakazaka ao anatin'inyle fiakariny iny mihitsy ianao a mijerevana hoe endurant ianao sa tsy endurant ny olona hoe mahay miazakazaka mitsorofoka daholo rehefa midina ane mahay miazakazaka daholo ary makasofla be daholo ary miazakazaka fa rehefa fiakarana eo ny tena hitana ny endurance ny olona endurant ao anatin'ny fiakarana mideza ny tena hitana manana force be miafina be inona mahatonga an'iny ohatrany iny jesosy tena kaikinao mahatozy zao ah dia jesosy alleloia raha namaky an'le salamitsika teo psaume 121 avaiza ny famonjenanao ny anaran'i jesosy dia Andriamanitra mpamonjy ka tsy haiko inona mety solution tediavinao androany fa dia mpamonjy anao izy zany tsy valapatra amin'ny anaran'i jesosy tsika androany fa tonga dia zay izy dia ireo ndray ao masony eo akaikinao tena akaikinao misy ny aretina tsy azo lavina ny aretina fa misy aza menatra aza matahotra tsy azo lavina hoe fa misy izy misy ny virus misy ny bactérie oui misy tena akaikinao fa zao mivahaolako jesosy mivahaolako lizany tsy afaka hitenitsika hoe zany tsy mahasy philosophie atsika hoe ignore la maladie non tu peux pas ignorer la maladie tu peux vaincre la maladie dia ndrena akaikinao misy ny olana fa zao hoe jesosy vahaolana amen ny olana dia ianao tsy mahalala n'le vahaolana zay ny problème ianao tsy mety mianatra tenin'Andriamanitra zay ny problème androany zao dia dato Bartimée indray mampianatra atsika hoe mipase anao io a indro efa tonga vaovao indro efa tonga vaovao dikany hoe indro zao akehitriny zao tsy haiko hoe tamin'ny taona firy Paul nampandrata tamin'ny fanahy masina an'io hoe voici toute chose sont devenues nouvelles dikan'izay a tamin'le faharoapolo taona nandraisanao jesosy na telopolo taona na 50 na firy a efa tonga vaovao dia verina amin'le balance teo le tonga vaovao voafafa ny zavatra tokony ataon'ny olona tsirairay avy dia manatona an' jesosy Matthieu 11:28 ianareo miasa fatratra sy mavesatretana tena kaikinao ianao miasa fatratra hoentinao foana le problème ka tsy kobonao mihitsy ny Pasteur le olako hoe zay indrindra le problème tsy koboko le izy satria ny anao tsy hoentinao le izy a mba hoe mampototry ny tokotry Jesosy ohatra le tantarainy taty lanjy mitémoigné taty lanjy any olona anankiray dia le olona anankiray indray ndry mampalahelo Jesosy ny miteny hoe taty amiko le olona dika zany vitany mizefatra an'le izy fa tsy ianao indray miteny hoe fa sakako jereo indray masony eo akaikinao jereo ndray masony eo akaikinao dia tenena izy Andriamanitra ho aty sentimental ka izy raha zany mahitanao mitondra hita mavesatra ka nitenena fa hoetika amin'ny Pasteur mety ny tena hoetoka any aminao iny fa raha ianao manao zany amin'Andriamanitra avelany eo anao zay mandrapatonga anao ohatrany zanaka miteny hoe dada accent ty armoire ty fa tsy zakako mihitsy a zay vao mitsangana izy hoe ok akisaka io fa tant que mbola hoentinao le problème tsy zany mihitsy anie nanaovana ny olombelona teny andray ny ao akaikinao taiza ianao tamin'ny Genesis toko voalohany sy faharoa ianao hoe mba nieritreritra ny tavanao hoe mba ataovy mba ohatr'izao masoko ny oriko mba ny voloko anao amin'ny ingratitude any olona rehefa crépus dia te ho tsotra ny volony rehefa tsotra loatra ny volony dia te ho ngita izy rehefa be volo izy te ho sola ny be volo a manasola volo ny sola volo a te mba hanao perruque dia manao postiche
ingrat mihitsy le olona ngeza teo kely ny sisa mihinan-kanina mba teo ngeza tsy mety mihitsy tsy mety tena kaikinao fa roviana ihany ianao ty vao mba hiaritra am'izay anananao tsy mety mifaly mihitsy am'izay ananana fa tsy mety mionona zay zay le izy tsy mba mahay mionona mihitsy fiononana nefa ny tena hainao kristianina tokony aneo an'izany voalohany ingratitude ny anaran'izany zay atao ingratitude ka zao raha tsika zany zao mijery ohatran'izay hoe jehova mpamonjy aho jesosy tena mifatoa am'izay peu importe ny zavatra hitanao ety ambony tany efa nampianarany fanahy masina antsika zany jereo ny tournesol aty ambany aty ça grouille de tas de fumier vers de terre karazana biby rehetrarehetra fa mitodika izy le tava amin'ny betabeny ohatran'ny masoandro dia rehefa manao pivany menaka tournesol ny olona dia iny masoandro mireflete amin'ny masoandro jereo indray no akaikinao hitako mihitsy miendrika hoe mandimandina ianao rehefa mibanjina tanteraka ianao rehefa tia mibanjina an'Andriamanitra tsy mba marokarikendrika zany non tsy possible zany marina zany mahatonga anao maniton'olona ianao miemane an'le soleil ohatran'izay tournesol zay vao midina makany amin'ny sud ianao ka mahita tournesol amin'ny sisa dia efa tafalan'le mangatsiatsika any Paris tsika fa efa manakaiky hiditra an'le ranomasina tonga dia zay ny ao an-tsaina voaloha hoe soleil ranomasina dia vao miakatra midina makaty amin'ny Paris ndray tsika tonga dia bâtiment be tonga dia ohatran'ny stress ny ao an-tsain'le olona ka tsika mila mianatra an'izay Matthieu 11:28 zay ianareo miasa fatratra sy mavesatra entana makanesa ty amiko zany me fitsarana eta prince de paix zany ny anaran'i Jesosy mbola ao anatiny daholo zany prince de paix andrindry fiadanana maly taty miora any Strasbourg nanontany an'izay fa manino ozy izy le paix za sa didinareo an'izay nieny tena kaikinao mba nieny ndray zao anao maly mba tsy tsongoloana ro izy ndray nieny sy izany tsy nieny mba tsy hanaovana fanadinana fa misy eto tsy tao izy fa taloha tsy tandrona maso namolotra ihany keo fa zay zao mifanontany fa manino izy le paix ohatran'ny misy fotoana miala zany au fait le izy tsy miala fa ianao mila maneho an'le izy foana les présences de Dieu reto les présences de Dieu ianao le atmosphère ianao no manova an'le izy kristianina zany tokony manitony zany amen raha ohatra ka tao anatin'ny vovoka dia Bartimeo ty mipetrapetraka tsy mba nisy efa fantatry ny olona tsara fa homme de miracle Jesosy efa fantany tsara fa homme de solution Jesosy na ny apôstôly ary mahalala an'izany tsy mba nisy ny teny mihitsy hoe Bartimeo andao ho any amin'ny Jesosy fa dia reny fotsiny hoe andalo Jesosy dia nikiky Jesosy zanaky David ao mamindrafo amiko c'est toi la solution fa tsy hoe ta la solution tsy hoe tu as la solution fa c'est toi la solution ho antsika kristianina dia Jesosy il est tout everything na ozy izy amin'ny teny anglisy you are everything midikany everything sady personne no atao hoe zavatra ihany keo satria ao anatin'ny Jesosy daholo ny zavatra rehetra ilainao io ao amin'ny Jesosy un problème ianao impatient loatra impatient ianao maika loatra ianao amin'ny fotoananao tianao hitranga le izy fa tsy amin'ny fotoanany Jesosy nefa ianao raha vao mandingana ny fotoanan'Andriamanitra Ismaela hoe tonga eo tena akaikinao Ismaela ny tonga dia problème indray nefa ny Ismaela mandaky ty mbola problème ny kristianina ny Ismaela problème ny kristianina dia ennemi faratapon'ny kristianina eto ambony tany amin'ny maha olona dia Ismaela mbola tsy tarty ny Ismaela mihitsy ny zavatra nataony Isaka mandaky ty ny androany ary io mandrakizay satria na any amin'ny Galata rehefa mamakinareo ny zanaky ny teny fikasana alan'ny zanaky ny mpanompo foana zanaky ny mpanompo Ismaela
Atsika zanaky ny teny fikasana Isaka. Ny olona teraka vaovao a, ny olona teraka en esprit, tsy tiany teraka ranofo. En constantie. Bombom foana reo, tsy maintsy mifanohitra foana, na ao anatinao ary reo, tsy maintsy mifanohitra foana. Zay tsy maintsy mila andehanantsika selon l'esprit, selon la parole de Dieu. Rehefa ny antsoantso ty Bartimée ty tao anatin'ny vovoka, tsisy ny raharaha, tsy mba nisy ny eritreritra mihitsy. Na ny apôstôly ary nanadino hoe homme de miracle ty Jesosy ty, mahavita manavitra an'ity Bartimée ty. Ary tamin'izany ny teny natao moa dia hébreu, hautement estimé ny anarana noentiny zanaky fils d'un homme hautement estimé. Nefa izy a tanaty vovoka faniova fiainany rehefa nandalo Jesosy. Nirombana izy tamin'ny herintsika ny antromba ny finoana. Fandroantsika mianatra an'izay hoe fandrombana. Tena hoe fandrombana. Fandrombana hoe Jesosy mandalo manova ny fiainako. Rehefa miditra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra nareo, zay resotsika tamin'ny voalohany hoe rehefa tantaran'ny Bartimée zao ny latsaka androany, dia io zany lesona ho androany. Ao tsika, dia androany koa tsika, raha ohatra ka zay hoe fandrombana zay dia ataovy hoe androany zany dia efa azoko. Androany zany dia efa azoko, efa misy fiovana sady aty anatiko aty, efa misy fotom-pisainana miongotra, esorina daholo zay tsy izy rehetra. Bye ny passé. Indro efa tonga vaovao, dikany hoe indro isaky mamaky an'io nareo dia indro tonga vaovao, dia tonga dia zay le proclame tsika hoe Luca 4 verset 21. Ahoana? Androany zany tanteraka hozy Jesosy. Vao mahazo verset biblika ianao dia tonga dia androany zany tanteraka. Rehefa mivavaka ianareo izy Jesosy dia misaora sady ataovy tahaky ny efa nahazo. Tsy maninona na verimbereninao le izy, fa ataovy tahaky mandehana mianahy tahaky ny efa nahazo. Fa ny tsy finoana mandrozetra. Maro koa tsika mbola namerina an'izay. Madame Anne, mamany Samuel zany Madame Anne zany. Be koretaka velona mihitsy. Mikitikitika ny sentiment Raeli, mikitikitika ny sentiment Andriamanitra. Fa tsy hitan'Andriamanitra mihitsy, tsy hitany. Tsy hitany. Fa rehefa nahazo teny tany am-bavan'ny Elizy, tonga dia nisaotra tahaky nefa nahazo. Sady voazay mihitsy voasoratra, sady nasantarizy ny lasa nihinan-kanina. Nefa mifadianina izy tena akaikinao hoe tandremo fa misy fifadikanina tsy mitondra vokatra. Inona ny anarany? Grève de la faim. Forcena ny tanan'Andriamanitra. Za tsy hihinan-kanina rehefa tsy omenao an'ity. Tsy ohatrany hoe zahako ohatrany hoe manana ny Joshua Sestera ao an-trano akory dia hoe midonga izy dia hoe tsy hinan-kanina. Fa ny Jesosy tena eo mahatonao eo anao. Tsy miasa amin'ny Jesosy zany grève de la faim zany. Tena raha amin'ny olona tety ambonin'ny tany hitako tena tsisy sentiment, fa be compassion kosa Jesosy. Matetika ny olona ny compassion afangaron'ny olona amin'izay sentiment zay tsy mitovy mihitsy. Ny compassion tena zavatra spirituel, fa ny sentiment tena pur mihitsy ny charnel be tsotro zao fotsiny. Zavatra ivelany, zavatra kitikitika ivelany. Mba hahazoana kitikitika avy any amin'ny olona hoe tsy zany mihitsy ny ilainao zany e. Tsy zany mihitsy raha tianao ny olona, raha tena tianao ny olona ka manao an'izay saosy indrindrindri zay foana isan'andro, tena hoe fa tsy tianao zany olona zany. Ny olona le manao copain be aminao le misy zavatra tedavina mitsetritra anao izy zay. Fa reo vao le tianao reny le bedy anao matetiky reny. Mibedy mananatra fa tsy mikritika, fa micorrige anao, miteny aminao izy, miteny aminao zavatra tsotra. Dia fantatrao le izy ka mananatra azy ny zavatra zany. Ao tsika. Ny antso le Bartimée ty mijanona Jesosy. Mampijanona mpanjaka ny tika ampinoany ty Bartimée. Mijanona ny mpanjaka.
izy zany mahafantatra ny anarako zao tena akaikinao fatary ny anaran'i Jesosy manomboka androany. Andriamanitra mpamonjy, Andriamanitra mpamonjy, Andriamanitra mpamonjy. Mba hididio keny Andriamanitra mamonjy, Andriamanitra mamonjy. L'Éternel sauve. Vao mare aza fotsiny l'Éternel sauve. Mijanona le teny a, ndotrany hoe mijanona ny zavatra rehetra, dia nitodika tamin'ilay Bartimée jamba sady tao anatin'ny vovoka ny mahantra kely a, nitodika tany Jesosy tsy nijery an'izan'iza intsony izy. Tena akaikinao tianao hita hoe zany regaran'i Jesosy zany. Finoana hoe ampiasana. Finoana ampiasana. Tsy niteny izy hoe Pierre, viens ici. Dia nazakazaka Pétera. Fa le taria amin'ny farany nahafantatra ny anarany. Natsony vao eto aty izy. Tsona dia nitenena fotsiny hoe mahazo izay ilianao hoe. Fa tena nampianariny ny rehetrarehetra vao eto aty izy. Natsony Bartimeo. Dina le zavatra mivakitsika tamin'ny voalohany teo. Zareo le menimenina tamin'ny voalohany. Et en verset 48, et beaucoup lui recommandèrent de se taire. Lesona tamin'ny heriny zao dia hoe raha teo izy nanginy dia tsy nahazo ny anjarany izy. Fa soratra ao amin'ilay verset 48 nareny, il criait beaucoup plus hozy izy. Mbola mikikika mafy kokoa izy. Ny finoanao zany mila mikikika. Mety tsy reny deuxième fois, alefa troisième fois. Ao tsika. Crie jusqu'à ce qu'il entend et qu'il stoppe. Tonga dia mijanona mihitsy izy dia mihaino. Satria le hika-pinoana ny tadiavin'i Jesosy. Tena kaikinao hika-pinoana ny tadiavin'i Jesosy. Hika-pinoana ny tadiavin'i Jesosy fa tsy hika santimaka. Jesosy. Na hika-pinoana anatin'ny fo. Kika mafy mihitsy. Kika mafy foko Jesosy. Fa mikikika. Ampinoana. Azonao le tiana mikikika ara-pinoana. Tsy manaiky ampanginina mihitsy. Nariny avaky ny lamba. Io le leson'androany. Nariny le lamba. Le lamba mahamonjy ao. Le lamba nahafantarana azy hoe Bartimeo jamba. Ohatrany hoe asa n'le jamba. Miala, miova amin'ny fiainany. Rehefa nandalo ty antsoina hoe Jesosy. Satria Andriamanitra mamonjy. Jamba izy a. Fa tao anatin'ny psaume 121. Avaiza amin'ny famonjena. Famonjena dia avy amin'ny Jéhovah. Dia tendrombohatra izy. Ary dia tsara hoe ilay jamba ireny rehefa dia ohatry manao mety ao tanana amin'izay. Ho avy eo amin'ny fiainanao zany amin'anaran'i Jesosy. Finoana le izy. Finoana. Finoana le izy. Finoana. Finoana. Tena hoe finoana. Finoana rehefa dia avy amin'ny toriteny. Toriteny rehefa avy amin'ny tenin'i Kristy. Formation le izy teo fa averiko aminareo. Raisinao an'izay tsy teo. Raisinao azafady. Ny fatra ny finoanao dia tsy mihoatra lavitra, tsy mandeha lavitra noho ny fatra ny teny izay anananao. Raha te hitombo finoana anao, mitombo teny. Balance miaraka ireo. Fa tsisy hoe olona be finoana kao amin'izay fotsiny dia navahan'Andriamanitra izy be finoana. Matoa izy be finoana, misy ten'Andriamanitra en balance tsara mihitsy ao, poince tsara mihitsy. Raha 500 grammes anaty dia 500 ato. Andriamanitra tsy mpandaingy. Ary ny balance any tsy azo angalarana mihitsy. Raha 2 tonnes any dia 2 tonnes any ato. Tena kaikinao tianao zany be finoana. Manana qualité finoana tsara hoe. Mila manana tenin'Andriamanitra tsara koa zany ianao. Mila mifikitra amin'ilay tenin'Andriamanitra tsara ianao. Androany mahita fiainan'olona miova be da be. Tahaka n'ity Bartimeo mikika ity dia mbola mikika mafimafy kokoa izy. Teo hoe Jesosy, oeto aty izy. Oeto aty izy. Ny zavatra nitsanga dia zao. Le olona niteny azy teo ny recommandé azy hoe chut, tais-toi. Reo ihany avy eo ny lasa niakora azy hoe atsony ianao. Mahiry izy courage. Courage fa atsony ianao. Andreo fa na ao anatin'ny assemblée aza dia misy fotoana misy olona mpanan-kivy. Misy fotoana misy olona mpanan-kivy mihitsy. Tsy possible zany. Misy olona tsy azo tantaraina problème mihitsy.
dia miteny anareo raha anatin'ny assemblée ary miteny anareo aza tantarana problème mainka fa any amin'izao tontolo izao zareo indray ny eo akaikinao aza mba tantara problème any amin'izao tontolo izao rehefa te hitantara problème ianao a mankanisa ty amiko anareo miasa fatratrasy mazay satria any amin'ny jesosy ianao mandeha mandoly dia tena mazefatra amiko le izy jesosy mety amin'ny olona le izy efa tsy mazefatra intsony fa amiko izy mbola mazefatra ampio ampianaro a zany le fitsarana ho anao izy izy le fitsarana indray tsy hoe ho pepera foana ianao dia tena tsisy zavatra tokony ataonao fa mila miasa amin'ny finoana ianao ianao zany tsy le kamolabe hoe io ataovy jesosy fa mametraka dia mavesatra ianao a dia aveo izy izy maneny raisy ny zokako dia ny zokako no eto izy izy misy takalo le izy le zioga kosa aloha dia misy tena akakinao misy le zioga le maivana ny ziogako a tsy le zogany satana io a maivana ny zogako eto izy izy ny anarany zany iny ianao le manomboka iliky ny olona manomboka tsisy miavité tsony eviten'ny olona fa sao dia hivavaka eo indray eviten'ny olona sao dia hitoriteny eo indray io omena micro tonga dia mitoriteny aza mena micro zoky zany tagen'ny olona anao a iny anjana be seky teny ohatr' zany izy daholo zany zoky zany zavatra tsy maintsy raisiny zany tanareo na voapetera tsy anaiky nitondra an'iny izy tamin'ny voalohany fantatro anao olona tsy mbola nahita an'io mihitsy hatramin'izay tena izy ianao tena disciple tsy haiko nanenony io koa vao tonga saina nandany tompoko intelo be zao pire zay tsika nandany tompo plus de 3 fois c'est sûr nazary plus de 3 fois fa mamindra fo Andriamanitra dia ny ganiny reo ganienitsika mba hiverina amin'olona verset 50 hein? Et lui jetant son vêtement se leva et vint à Jésus tsy noetiny le profo mahatsinitsinina azy fa ny sorony teny akaikinao miara fadidinao efa nampianatra momba ny resaka manteau antsika nisy fotoana fa tsy androany ny famerenana azy Elisa rehefa talohany anosorana azy ho profeta anoloan'ny Élisée anoloan'ny Elia dia nalaino izy ny manteau-ny dia nirovo vitiny tena kaikinao ianao mila mahay misaraka amin'ny passé anao mihitsiny le passé anao le nahafantarana anao taloha za tsy miteny hoe tantara ho aty le izy fa entre anao sy Jesosy le izy rovo vito aza asiana taitainy tsony fa animbanao io anitsokanao io za zay dia miteny misy olona tsy mety mahafoy namana mihitsiny za tena atsoko anareo fa namako tamin'ny namako ny 24 ans de 0 à 24 mihitsiny tsisy namako tsony lasa soit izy lasa frèreko soit izy lasa tsy namako tsony zay rehefa miantso koa aza atao daholo te hoe raha latsy raha nabavy ty olona rehetra ty hoe c'est ma sœur c'est mon frère rehefa mbola tsy tera-baovao ka ianao tera-baovao aza miantso an'ireny mihitsy hoe frère aza miantso an'ireny mihitsy hoe sœur miteny anareo zay fa animba ny finamananao izy manimba ny bonne mœurs manimba ny miteny gasy izy moa zany ao fa jereo kely anisany relation moa zany relation fréquentation ka nandray olona c'est mon frère ianao fa kristianina voafora ny olona efa hitanao tsy resaka hoe fanavahana olona zany tena hoe kaikinao zao mahatsy frère azy na sœur azy hoe azavaiko kely aminareo ary le izy ianao efa teraka vaovao amin'ny Kristy ao tsika efa nateraky zay teraky nofo dia nofo zay teraky ny fanahy dia fanahy biblika ny zavatra azavaiko aminareo le namanao taloha iny na dia taky ny sœur na dia taky ny frère ny finamananareo taloha ka ianao efa tera vaovao amin'ny Kristy izy mbola manana data n'izao tontolo izao satana
ianao efa manana dada jesosy ny anarana ao Romain 8 mazava tsara ny azavan'ny fanamasana zany amin'ny Paoly ka zany tenena akaikinao iondray anao sy santimaka ka izy eny ohatra ny frèreko mihitsy taloha izy eny ohatra ny sœurko mihitsy mizara fandrina mihitsy ny zara mata ny zara masaka et alors izara ny héritagenao koa zany ianao ny héritagenao ny lanitra nefa izy tsy mety mihina manao tsinitsinina an Jesosy sura ve anao fa izara ny héritagenao amin'Andriamanitra amin'io olona gentilisy io ozy izy ny tenin'Andriamanitra 1 Corinthiens 6 manomboka verset 9 any izy zay raha diso fa tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy izy izay mbola manao an'izao zao misy lista lava be eo karaha ny olona mbola ao anatin'izay zay mbola tsy tena-baovao tokony tsy atsonao mihitsy hoe frère na sœur mahery le izy fa na Jesosy ary ny teniteny akaikinao Jesosy koa nanao tao anatin'ny fitoriana teny Jesosy ny tonga ny apôstôly anankiray tady anao ny reninao sy ny rahalanao sy ny nabavinao je Jesosy tsara mihitsy ny reniko ny rahalahiko ny anabavy reto zay manao sitrapoky reto ça passe là-dedans tanatin'ny fo zany raha reny Marie zao zany tsy renino mia Jakoba nefa ny aveo lasa tonga mpianatry ny tompo any Jakoba rahalahin Jesosy ianao tena taza mandeha amin'ny santimaka ntsony finoana andehanana manomboka amboany tianao avitra ny fianakavianao tianao avitra le namanao finoana vavaka ampiasaina fa tsy fitenenanao izy c'est ma sœur c'est mon frère ararotony fotsiny ianao de mitenenao ararotony fotsiny ianao de aveo azo zay ilaina ianao c'est pas ma sœur c'est pas mon frère eo anao vao ketana kely eo ka zay ao amin'ny verset 50 de hitantsika nesoriny le lamba tahaka nany esorany Elisa fahendrena be mihitsy ny Elisa hoy izy azoko le manteau faniriko hatramin'izay va any amin'ny Eli papako tia nahafantarana anao hoe Elisa ty tsy fantatrao ntsony amin'izay nyro vitiny tsara mihitsy mba meo anankely le verset azafady nyro vitiny roa le izy ary tsy nanaova ntsony tanao sacrificateur rehefa misy abomination na blasphème atao de rovitiny fa aveo zairiny any le izy rovitiny le akanjo fa aveo zairiny any tsika ro vao verina anatin'ny fahotana de ohatran'izay mody rovitiny izy aveo zairina ihany de anaova 2 Rois 2:12 misy an'izay mpanjaka faharoa toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo 2:12 2 Rois 2:12 rehefa azony le anjarany de nyrovitiny satria zavatra spirituel izy zao mila misaraka amin'izao tontolo zao anao tena kaikinao mila misaraka amin'izao tontolo zao ianao tadidio tsara fa mipaseanao de tadidio fa mipaseanao de zavatra n'izao tontolo zao foana zaho ny namako tena tsoky zany tsy malahelo mihitsy ny azo fa ny namako tena tsy manana namana za zao tsy manana namana frère anao nanako zalahy reo sœur anao nanako nareo reo tsy manana namana vehivavy zany ntsony tsy manana namana lehilahy zany ntsony le am'le fiantson'ny olona hoe frère sœur ohatran'ireny nanana hoe nanana namana lehilahy na namana vehivavy zaro ohatr' zany mihitsy fataditiko tsara mihitsy ny naniliany ana no ny anaran'i Jesosy zay vidiko zay mifrene anao zay mihitsy mifrene anao reny mba vo tsy hailana mila iky reny le ancien manteau tena kaikinao reny le ancien manteau reny ary zao koa ao anatin'le ce qui est né de l'esprit celui qui est né de la chair et chair amin'ny resaka famille ihany koa jereo tsara ny zavatra niainanao tamin'ny famille mondaine de jereo tsara ny zavatra iainanao amin'ny famille spirituelle ankehitriny tsy mitovy rehefa miditra ao anatin'le famille spirituelle anao rehefa ao anatin'ny assemblée des saints anao tonga de le fanjakan'Andriamanitra le paix le joie le amour tonga de mipasy tsy mila
tsisy amboarina fa rehefa mankany amin'ny famille anao fa avy eo mifamery non tsy any amin'ny famille anareo rany any fa nanay koa rany mety misy famille koa mialatsiny fa zay le mahazo zao tontolo zao an'izao tontolo zao nenay vao miona zany ny famille efa taloha moa zany amen tapahana tsy maintsy nifarany le izy tsy maintsy gery moato de tsy haiko fa zay foana le izy taloha amen tsisy tsony zao aminaran'i Jesosy de fosany tsy atsona antsony le mpivavaka satria lasa tsisy fosana indray déranger migele zay mihitsy miova tena akaikinao miova miaraka tamin'ny lisitsika teo hoe niraisany le manteau de novita le manteau feno poussière ny poussière de tadity io fa zavatra ratsy tena akaikinao zavatra ratsy le poussière zavatra ohatrany hoe bo tsy mba mipetraka tambony sezy izy fa mipetraka teo amin'ny lalana zany nafatarana ty mendiant ty izy tsy malemy fa tsy manana maso izy afaka mitarika azy fa rehefa tonga Jesosy de niova ny fiaina amin'ny alalany fomba fiakanjona ankehitriny de efa haitsika tsara mihitsy hoe zao ry zavatra reny ny boudisme zao de manao an'le sotany ny islam zao de manao an'le inona ny anarany reny le zavatra reny le manao ninja reny ny kapy mopera zao de manao an'le col sy ny karazany fa tokony hafantarana kristianina Ephésiens 6 manomboka verset 10 à 19 izy zay misy akanjo spécial mihitsiny zay atahorany satana plus que le akanjonao ety ivelany Ephésiens 6 manomboka verset 10 hatramin'ny farany mihitsy zay akanjo zay mila ataonao zay kolokoloana sy ahazonao an'izay ary mila mafisinao isan'andro le fiarovan-tsatra mila verifienao ve mbola eo ve le izy le casque mba jerevanao sao de misy fissure le ceinture sao de milatsaka eny ampediny eny ny clotte satria misy ceinture le izy misy ceinture de la vérité ao anatin'izay mikapa sao de mba tsy sendra mandeha tany misy tsilo ka tsy mikapa akory ianao tsingotsingotra izy ane zany manoatra ny dessin animé tsika mba ampiraikitra an'izy eo anatin'ny fisainanao hoe maninona ny détaillena mihitsy ny hatrany atampinokatra any am-paladie ny fomba fiakanjon'ny kristianina ao amin'ny Ephésiens 6 manomboka verset 10 any satria mila anaovanao zay zavatra zay mila hatsaranao zany zavatra zany ny amin'ny fiainana ny armée tamin'ny 1700 sy ny armée am'izao raha misy mahita angamba ny olona any tamin'ny 1700 ny armée am'izao gaga izy ahoana ny divako amity tellement sady ny arma efa enjana be ny armure efa tena efa enjana be indrareo nefa bouclier kely de tsy haiko sabre kely ohatra tam'izany zay nanana zany tamin'ny 1700 efa ohatrany hoe efa tena super armée fa am'izao le izy efa tsisy dika fa ny armée céleste miteny anareo mila metsara foana ny finoanao ny kasikanao mila lustrenao mila ataonao tsara ary aza isorona ntsony ny sabatra roa alely eny an-tananao sao de mba manafika ianao fa rehefa tonga eo amin'ny fasin'ny soldata raha tsy sabre kay za ty be da be manao an'izany en fasin'ny Goliath mba niazakazaka ihany fa adino le arme inona le arme il est écrit tena akakinao tenin'Andriamanitra indray zao zay adino le teny ianao raha vao tsy mahavita miankina amin'ny tenin'Andriamanitra miteny anao tsy maintsy midarabaka tsy maintsy inévitable tsy maintsy latsaka tsy maintsy misy sabatra roa alelo tany mafy izy le sabatra roa alelo verset 18 angamba zay sabatra roa alelo aza miala tsoa tamin'ny andro fampanjaka niveau social de hita koa amin'ny resaka akanjo raha vao izy zay manao le midroboka misy serso be reny de afantatra zay hoe
duc, duchesse reny. Fa raha vao olon-tsotra dia tonga dia fantatra sady atao akanjo ohatry ny maramara, ohatry ny soga reny. Zay fanaovan'ny zalahy azy. Satria les différents social, les rangs social napetraka ohatr'izay. Ohatr'izay ihany koa les mendiants. Ohatr'izay ihany koa ianao io taloha. Resaka momba ny akanjo tsika any amin'ny Zakaria jereo fa misy ny tantarany Joshua. En psaume 40 manao recherche ianao fa tsy omeko anao le fa misy fotoana koa tsika mba manao recherche. Any amin'ny Zakaria misy ny tantaran'izay, Zakaria 1, 2, 3 jereo ao. Psaume 40 ihany koa. Any amin'ny boky ny Apocalypse misy akanjo ampekanjonanao ary anjely mihitsy mandraitra azy. Ka ny lavanao sy ny tainao zany na matavy na mahina lava na fohy dia efa hainy anjely tsara mihitsy ary tena précis tsisy petina. Fa androany mila mandrofotra amin'ny passé anao. Esorina izy tena kaikinao esorina aloha dia rovitina. Ny infirmière zao dia tonga dia fantatrao hoe infirmière vao miditra ny hôpital ianao. Vao miditra ny hôpital ianao dia tonga dia fantatrao médecin. Ny chirurgien tonga dia manao an'ilay akanjo mangamanga ohatry maitsomaitso ireny tonga dia fantatrao. Vigile koa tonga dia hitanao. Dia hoe kaikinao ary ny kristiana. Kristiana ankehitriny lasa sy ohatry ny sarotra hita zany. Nefa tokony mifampafantatra ho azy ny kristiana. Ohatry hoe raha tsy mifampiprésente hoe zany je suis chrétien, tsy fantatrao mihitsy je suis chrétien. Tokony fantatra foana zany. Mila mikotrana an'izay tsika tsirairay avy. Tokony fantany ianao na tsy manokatra baiboly ianao dia tokony fantany misy zavatra hafakely aminao raha angaty. Ianao tena matoty tsy haiko misy zavatra hafakely. Tsy mila miteny akory ianao dia tokony fantatra zany. Bartimeo dia jamba. Bartimeo dia tao anaty vovoka. Ary mandie foana ny androm-piainany rehetra. Ao anatin'ny baiboly be da be any efa voalaza hoe 38 ans na ohatr'izany, hatrany kibony reny na ohatr'izany. Hoe nanana olana zany tao anatin'ny aretina sy ohatr'izany. Bartimeo ohatrany tao hatrany kibony reny izy zay tsy iso. Rangahy teo amin'ny mavadiny tsara etika zao dia hatrany kibony reny izy tsy mba nandeha tongotra zany. Rehefa nipitian'Andriamanitra izy dia le samikimikina sy niteran'Andriamanitra teo anoloan'ny Petera. Ny boka ihany koa tamin'izany dia fantatra ny akanjo. Ary tsy maintsy mikika foana izy araka ny tantara fa za tsy nahita fa araka ny tantara ny zareo théologien. Fa ny boka isaky ny mandalo dia tsy maintsy miteny mikika hoe boka. Ary mendiant koa dia fantatra ohatran'izany. Nao zao vao mivoaka ery ivelany dia tonga dia fantatrao ny mendiant. Fantatrao ny fofona. Fantatrao hoe olona tsy manana trano, SDF. Ny olona izay mbola tsy manana an'Andriamanitra mbola manana an'izay akanjo izay foana izy. Ty Bartimeo ty te-hiova amin'ny fiainany tena kaikinao ianao hoe mba te-hiova amin'ny fiainanao. Rehefa te-hiova amin'ny fiainan'ny Bartimeo dia rehefa nandalo ilay mpanova amin'ny fiainana hoe Andriamanitra mamonjy dia nanangatanana dia nikika indroa izy mba handrenesany ity mpamonjy azy ity. Androany tsika raha hika ny anaran'i Jesosy efa nihiran'ilay merveillonnant tsika ao anatin'ny anaran'i Jesosy misy mifony zavatra vita be tsy le teo fotsiny fa misy isan-karazany ianaro ao anatin'ny baiboly tedavo zay manambara momba an'i Jesosy dia à chaque situation na circonstance mitranga eo amin'ny fiainanao tadidio fa misy dika ny anaran'i Jesosy afaka manavitra anao. Raha retina zao dia hainao tsara mihitsy ny afaka miantso an'i Jesosy anao amin'ny anarako izy izy dia hositrany re. Dikan'izay zany raha peu importe ny anaran'ilay maladia fa rehefa miantso ny anaran'i Jesosy anao dia sitrana re. Amen. Na problème inona dia miantso ny anaran'i Jesosy ihany koa anao dia miankina amin'ilay Matthieu 11:28 teo dia ho
hitanao tsara mihitsiny hoe tena mpanafaka Jesosy ary mpamonjy. Mila mianatra ny anaran'i Jesosy tsara mihitsiny ianao. Niazakazaka anakany amin'i Jesosy izy. Tsy nila n'ilay akanjo mama endurance tsony izy. Tena akaikinao fihetsikao koa hoe ny acte zany dia porofony finoanao ihany koa. Ny acte eto dia finoana arahan'asa tenenitsako finoana arahan'asa. Be da be ny olona manana finoana teorika be fotsiny. Mameno kahie le finoana. Fa le asa adino le asa. Rehefa sendra taolana dia adino manana nisy. Dia afaka hikikisana an'ilay izy. Fa andao ny fantatrao ny zavatra tokony ataonao. Mila conforme tsara ny foanao sy ny pas d'action anao. Rehefa conforme eo dia hitanao tsara mihitsy hoe miakanjo n'ilay akanjo finoana kay. Amen. Ianao zany le akanjo mampino anao hitan'ny olona am'izay. Ary maninona ny lalana eo anatrehanao? Misava. Tena hoe misava. Tant que mbola tsy misava le problème, tadidio fa mijanona zany ianao, tsy nanao an'le action anao. Manana finoana ianao fa finoana maty le izy. Satria tsy navita nanao pas ianao. Ohatrany hoe vitsika be da be zao io. Raha tsy manao pas ianao tsy mety misava mihitsy ny vitsika iny. Tsy misava mihitsy ny. Na ataoko hoe misy biby eo na akoho, ataoko hoe akoho ngezangeza. Vitsika tsy ina mety ho vohitsaka ao any fa akoho tsy vohitsaka ao zany satria ngezangeza. Fa vao manao pas ianao dia kokokoko izy dia misaka izy. Satria tsy te ho faty eo izy. Ohatran'izany tokony dianao manomboka androany. Anjaran'ny problème miala eo amin'ny fiainanao. Fa tsy anjaranao no tsy trèfle eo. Miaritra mafy eo. Miampahoridy devoly eo. Zay le hoe miandro izay arapany Satana. Le olona arapany dia olona tsy ampy finoana tena akaikinao olona tsy ampy finoana le arapany. Olona tsy miambina. Olona vulnérable. Ianao zany tokony tsy vulnérable zany intsony koa. Tsy tokony mitsango eo amin'ny fiainanao mihitsy zany hoe io fa tafiditra indray. Io fa tratra indray. Raise note, non seulement il a eu la foi de crier à Jésus, non seulement zany mikikika izy, fa nariny ny lambany tena akaikinao nanary lamba. Tsy niverena intsony fa tena nesoriny dia nariny mandrakizay. Nariny. Tena tiako mihitsy hoe raisinao ao an-tsainao mihitsy hoe nariny le izy tsy mipetraka intsony. Et la Bible ne dit rien à propos de son retour zany. Na hoe reprise n'le lambany hoe. Tsisy reprise intsony hoe dia niverina anakeo amin'ny terana izy dia mipetraka teo. Dia continuer à mendier. Non. Tena akaikinao non. Rehefa miala amin'ny toerana anankiray ianao spirituellement, aza miverina eo tsony. Ny alika miverina amin'ny lohany. Ary ny kisovavy madio izy na dia fansasana miverina anatin'ny boribeany any izy avy eo. Satria efa any no mahatsara azy ka ny kisoa. Tena akaikinao fanahy ny kisoa miala. Fanahy ny alika miala. Fanahy ny Jesosy mandroso. Fanahy. Eto tena hitantsika mihitsy ny action fanahy masina direct tamin'ny fandraisany ty Bartimée azy ty. Ary tsisy sany antso azy tsony hoe Bartimée jamba atao aorianany io. Satria hitan'ny olona fa efa nahiratra amin'ny maso. Tsisy ny antso tsony. Repère sisa satria repère teto le jamba zay satria le lamba nariny teo. Fa nakaizy izy tsy ao tsony izy. Ohatr'izay koa ny fiainanao aminaran'i Jesosy. Nakaizy tsy haiko ny lenoro iny tsy ao tsony izy. Tsy ao tsony izy. Ok, anao tsy ho hitako tsony koa. Amen. Eo amin'le toerana mitoloky lava. Eo amin'le toerana be koretaka lava. Eo aminatin'le toerana latsaka lava. Papahery ny anaranao manomboka androany fa tsy eo amin'le ampaherezina foa. Tsika aloha dia formena mihitsiny mba papahery fa tsy ampaherezina foana.
tenenina mihitsy ianao ary forcena ary formena mihitsy ianao mba ho tonga mihika hoe raha misy malemy aminao kihika hoe mahery ary le mahery tsy resaka confession fa tena proclamation sy fandehanana spirituel mihitsy hoe vity zay zavatra zay vity zay manomboka androany tsy mandeha ontsony misy olona ny akanjo jabeza ohatr'izay any kio jabeza ndray tsy jambo fa le anarana napetraka taminy mavesatra tamin'loatra nanomboka tsy nitenena moa izy ny anarany manaraka fa nanomboka tamin'izay dia tsy jabeza ntsony ny anarana fotoana ianao mila miovanara efa nijoko avobela taminareo misy anarana kizay losetany anarana ombretany fona jesosy ombretany anarana ombre dia tsy hainy izy tamin'ny voalohany hoe ombre fa tonga dia narediraka tamin'ny fanay masina ametro tanany ankizy io dia takiny hoe omena anarana ny baptême mihitsy loseta tsy haiko tsy m'existe koa le izy fa dia tonga dia napetraka fotsiny fa miteny anareo fa tena du jour au lendemain le ankizy zay isaky hitanao hitanareo ohatrany le film horaire veringa zay ohatran'ireny le misakorokobory dia ohatrany eny am'rindrina dia ao dia tsisy ombre tena misy manalokalo fa nanomboka tamin'izay tena tenenina mihitsy zay vaty mbola tamin'ny Pantin tamin'izay raha tadidiny Pasteur onja tsara nisokafa le voly dia olona tsara tarehy kay le ankizy misokatra be lasa tiany be afaka le zaza noho ny anarany tena akaikinao noho ny anarany misy anarana zay koa tsy teneniko ny anarana fa sao dia maharezy dia sao dia menatra ny anarana anarana mpifindrafindra ny anaran'le ankizy dia nitenen'ny fanay masina ihany keo tany naty tomobila tsara zay andeha anao veye dia nisoloana koa ny anaran'le zaza nampalahelo nandeha tamin'le anarana izy nisy taona fa aveo tsy naveriny indray le anarana zay mikaikinao rehefa misorona le toerana rehefa esorona eo am'le toerana mamandion anao tenena kaikinao dia aza miverina eo tsony ohatrany hoe efa nisorona tamin'ny fanontany ianao dia aoka ianao tsy verina eo tsony hoe zany mpanoty efa ny sanctifiena ianao efa ny justifiena ianao dia aza miverina amin'izay tsony fa tsy nenarany olona rehetra koa nyovana raha tsy miteny fanay masina tsy hoe isaky hoe rija naranyrija dia ovana aloha ny larantsena nga toetona fa satria tiako le izy no tsy miteny fanay masina dia rija foana ntsonazay fa ny anaran'le ankizy teo zao dia saina nretina dia anjarany amin'izay le izy dia taty aoriana rehefa nieny vavolombelona mpanompon'Andriamanitra tena fanaony fanay masina le izy tena isorako an'izay jesosy hoe mba nampiasainy tamin'izany fahasoavan'izany manovanarana tena oy misy be da be dia zay avy nampianarany fanay masina hoe jabezany ka novako ny anarany Jakoba ane ka lasa Israely Abraham ane ka lasa Abraham i vadiny Sara lasa Saraha misy dika amin'ny anarana tena kaikanao misy dika ny anarana fa anareo zay mbola hiteraka aza mitondratondra ny zanaka ao atolotolotra aty ka ataonareo hoe pensily azo ny anarana tsaika no misy indraindray le izy anarana hitako tao anatina film le izy anarana hitako acteur am'lay le izy zany ve ny akinanao amin'ny fiainana hoe ankizy miasa fa olombelona kaza ankizy miasa ao an-tanon'ny dada sy reninay taloha enony dia Kim Il-sung ny anarana Kim Il-sung président efa matiny Corée du Nord zany le misy anarana misy karazany mihitsy ka tandremy tsara tsy hoe tiako le izy dia tsy nino mihitsy zay raha tsy nitenen'ny dadana mihitsy hoe tena voasoratra ao anatin'ny karapanondrony le ankizy mihitsy hoe Kim Il-sung gasy ka emieniny tao anatin'ny vaovao zany dia nataony Kim Il-sung ka zay ny anarana ka io dia tena banda maditra re ao velontsika aloha verset 52 ny zavatra nitranga
dia nandeha tamin'ny lalana nalehan Jesosy izy tena hoe kaikinao nanaradian Jesosy. Le manaradian Jesosy dia takinao a manaradia ny dadanao. Ny zanako a tena tia mandeha amin'ny lalana. Mahafinaritra mihitsy ny mihaino an'izany hoe za père dia isaky miresaka amiko zao soa dia izy je veux être comme toi. Fierté an'ny dada mihitsy zany tena tsoroko anareo. Na mamako Esther isaka miteny je veux être comme toi maman comme je serai grande. Mahafinaritra reto mihaino an'izany. Za fa nare vavombelona be da be tsy mifankatia mihitsy ny papa sy ny fils, maman sy ny fille. Tena be da be zany ary tena mampalahelo, malheureux grave mihitsy. Za tena tiako ny zanako isaky miteny je veux être comme toi. Na kiraro na fiakanjo dia je veux être comme toi. Dia mitomany any amin'ny mamany izy hoe je veux habiller, je veux comme ça. Na fiakanjo azy. Fa misy tena tsy tia. Satria fa le fiakanjo maha-kristianina aloha tena mila anaovantsika tsara indrindra. Le fomba fihetsikao, le fomba fanaonao. Amen. Fa misy an'izao tontolo izao raha miteny amin'izay zao teneny zanina, misy an'izao tontolo izao a mifiakanjo anaty be. Dia atao ohatry ny akanjo ny zanana. Zay kosa aloha dia misy fiera zay, misy zany ka na volo na fiakanjo ampanaoviny blouson kirakely, ampanaoviny kavina kely ohatra ny fanaony. Sa kosa aloha tsisy mahafieran'izany mihitsy, tsy fierté mihitsy zany. Miexiste ka mahita foana isan'andro ka misy raha kay kely mihitsy ny peut-être fils tonga dia fantatry. Na mitandry. Ohatra izy Jesosy amin'ny verset 51. Marana amin'ny fotoantsika. Ery mbola mitohy. Verset 51. Que veux-tu que je te fasse? Angamba tsy hainy Jesosy ny zavatra ao anatinao. Io le nataontsika omaly. Misy fotoana ny olona mieritreritra hoe Jesosy any olona. Jesosy teny le izy hoe ianao mpamantatra amin'ny voky ary mpamantatra amin'ny fo. Dia tsy fantatrao ve ny zavatra ilay? Oui, fantany tena kaikinao fantany. Fa misy fotoana ny degré amin'ny fonao sy ny filonao dia davy no hita hoe atraiza marina ny fasahin'ity rangahy miantsoantso aty hoe Jesosy zanaka Davida ho fantany ve ny zavatra teneniny sa mba miantsoantso eto fotsiny izy. Tananao talohan'le boka folo lahy dia misy talohan'le boka folo lahy nisy boka roa lahy aloha. Eno tsara. Reo koa niantso hoe Jesosy zanaka Davida ao mamindafo aminay. Le boka folo lahy ny anankiray ihany sisa no verina satria nanao kopia. Fa le boka roa lahy tena sitrana tanteraka. Fa tao le boka folo lahy anankiray hafa firenena. 7 ny zanak'Israely dia le anankiray hafa Samaritana no mba nahay ny verina tamin'Andriamanitra dia nisaotra n'Andriamanitra. Eo kaikinao hoe tsy hainao zany. Le tsy hitantsony avy eo tahina dia tsy hitantsony. Azo dia tsy hitantsony. Vita amin'izay mipotsy zay tsy afaka tsony. Io tsika malalaka tsika. Tena kaikinao malalaka tsika. Anao le choix. Fa zao kosa tandremo sao tsy mahazaka an'le choix. Zay koa dia ampitahoriko anao amin'izay. Tandremo tsy mahazaka an'le choix ataonao anao. Tsy aloha mba manao ohatran'ny Bartimeo. Tena kaikinao za rangahy anao mba manaova défi za anaraka rangahy. Tsy hoe azon'le izy dia iny izy tsy hitapopoka tsony. Vao nandeha 100 mètres Jesosy dia nankaiza le Bartimeo teo lasa miverina ry izy. Na lasa tsy haiko lasa nanindry ny zalahy mbola jamba hafa izy. Fa nanaraka. Na ohatra le boka 7 lahy tsy hitantsony. Fa nankaiza hoy izy Jesosy mihitsy tamin'le boka tamin'ny apôstôly fa angamba moa tsy folo ry zalahy sitrana teo. Ka manino ty rangahy hafa firenena ty no miverina eto. Le jiosy anankisivy tsisy hita. Le jiosy lahy ty. Misy fotoana manao an'izany ianao tena kaikinao ianao io. Tondroko mihitsy ianao tsirairay avy na lahy ianao na vavy mpanao an'izany mihitsy. Mahita excuse amin'izay avy eo. Nefa ny amin'ny voalohany hita foana. Avy eo manomboka mihitsy hita. Raha tsy hita tsony.
inona ny problème tsy manao ohatry ny Bartimée tena kaikinao tsy ohatry ny Bartimée zany ato anaty baiboly Bartimée manome lesona antsika ozy izy verset 52 il suivait Jésus sur sa trace zany tiany Jesosy zany za sura mihitsiny tsy fantatro fa za sura atao anaty katy fa anisan'le 120 nahazo batisa amin'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentecoste sura mihitsiny satria tsy voalaza mihitsiny après verset 52 hoe niverin-dalana izy fa tena nanaraka an Jesosy izy mety tsy apôstôly izy fa nanara-dian'i Jesosy izy tena kaikinao ka tsy io mihitsy izy ary ianao ty mba ahoana que veux-tu que je fasse tonga des réponses exactes nitadiavin'i Jesosy teny aminy réponse exacte androany zao izy amin'ny mampamonjy azy te hanome solution anao izy solution faratapony efa nomeny anao tena kaikinao solution faratapony efa nomeny anao mety gatsika hoe tena mbola mahita tenenina ihany fa 5 taona hatramin'izay mbola mahita école de solution atao foana oui satria mifanahy masina manome an'le izy te révélé an'le Jesosy foana mifanahy masina isan'andro hoe mpamonjy anao le izy avaiza ny famonjena isan'andro anao mila famonjena fa zay tsy mila famonjena ntsony ara-pitsy oui bien sûr que oui tena kaikinao oui foana mivalan'izay na ny ampiasana na efa hainao efa teneniko foana zay na efa hainao tsy enjery ary ny asanao mangata foana ny edi mifanahy masina ampio amin'ny fanahy masina mba hietsara ny asako anareo mpanao sakafo mba aoka mba hietsara ny sakafo anareo fa aza manao fafantany io ndray le gasy mampalahelo mihitsy zay fomba fiteny zay gasy sambosa gasy atsamizao sambosa gasy mietsara am'izay amen ohatry ny endry taty sy ohatry ny endry taty nareo rahavavy mietsara le sakafo satria vao nalaza dia supplibre be kamikaze be tamin'ny andron'ny Japon miakatra ambony be takin'ny akaranteo any midinana atao hoe mietsara ny asa nanitra ny Jesosy tokony ohatran'izany koa fiainanao tsiloko fa volombelona zavatra ataon'i Jesosy eo amin'ny fiaina koa isaky ny entretien annuel hoe global jerevana ny annuel dia mety tsara foana le izy tsy hitanjareo mihitsy zay resahana voninahitra ny Jesosy mipasainy amin'ny ankohonana le izy hoe raha ohatra ny zanakareo ty daholo na ny zanakavy na ny zanakay vavy na ny zanakay lahy dia mahazo félicitation foana ny vadiko rehefa tonga any hoe tokony ohatran'izany daholo ny zanaka rehetra atao anatin'ity école ty miantana be zay mpampianatra raha ohatra azy daholo sady endra mahay dia hoe kaikinao ohatran'izay koa ny zanako amen tsy fiderany zany fa vavolombelona ny anaran'izany dia ohatr'izay ihany koa ny zavatra azoko any ampiasana mahazo félicitation foana any anao aloha dia tsy hitako loatra zay teresahana anao mampalahelo fotsiny indraindray izy mitraina fotsiny any amin'ny rehefa mikueye any izy dia mitraina kely satria resa-bola le izy atakiko aminaran'i Jesosy ny anjarako tsy isy mbarombarombany zany zay fampianarana hoe Pasteur otsy amen takina zay anjara atsika anao mila mijoro amin'ny identité anao amin'ny toerana rehetra mila miatsara androany raha te hita gasy vehivavy te hita gasy lehilahy tena faran'izay excellent ianao io voalohany amen ianao any voalohany ho tedaviny ianao amen amen reo ry manao amen na be re farany re bandikely iny tenanareo a zay fa ianao le izy mila manatsara ny zavatra ataonao foana ianao amen qu'est-ce que vous voulez inona zao ny ilainao androany tsy hoe mila nitsa dia mila nitsa fa mila nyzao a masiny ilaiko fatantsara mihitsy fa vao mahiratra amin'ny masiny tsy mandeha antsony izy ary hita eto zany fa banditsika amilay mihitsiny koa ty Bartimée ty io rehefa topo hitatsika hoe ohatran'izay koa Solomon tsy nangataka akoatran'ny sagesse izy rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra rehefa nareo raisinao
zavatra selon sa volonté anankiray zay zavatra mikasika ny royaume omeny io ozy izy satria anao tsy nangataka vola aman-karena tsy nangataka n'ennemi anao omeko anao reny ozy izy tsy reo omeko anao reny lasa kadondra le izy zay le Matthieu 6:33 teny tativiliza teo neny olona ka tsao fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana dia anampy anao zavatra fa ianao rehefa tonga amin'ny eglizy dia lasa le zavatra rehetra foana ny takinao le zavatra rehetra lasa ohatrany atao ambany latabatra le zavatra rehetra corruption ny anarany zany ambany latabatra fa ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana. Inona ny tediavinao? Inona ny tediavinao? Tsy lista nomeny fa zavatra anankiray manova ny fiainana. Androany raha mangataka masom-panahy ianao misokatra sahako ihany koa miasure anao fa hitondranao lavitra. Masom-panahy misokatra teny anareo masom-panahy misokatra mbola tsara lavitra noho ny arenana rehetra eto ambony tany. Marina zany tena marina zany za tsy faniriko zay ny teneny Jaona faniriko mba ho tahiny ianao taka ny fandriana ny fanahinao tena fa aoka aloha tahina ny fanahinao aoka aloha tahina ny fanahinao aza miazakazaka ny business fa aoka aloha tahina ny fanahinao rehefa tahina ny fanahinao mandeha ho azy business manaraka tena ny aikinao jereo ndray ny akaikinao business manaraka manomboka androany lasa napina le lista tsy manova ny écriture akory hoe zao famantarana zao manaraka izay mino fa anisan'ny famantarana manaraka an'izay mino zany business koa natao manaraka anao fa tsy anao no mihaza business. Amen. Satria zao tadidio tsara fa plus mandroso ny fiainanao eto ambony tany plus be da be ny zavatra tediavinao. Eo amin'izay le jonono satana amin'ny convoitise sy ny fitana kely atsy ifa tonga amin'ny 18 ans fitana sipa ifa tonga 20 ans 30 ans fitana vady azonareo le izy misy jonono anao foana raha ohatsy mijoro anao tsy mpinday mivoy tsy mpinday izy mamitana foana ianao natao anarato fa izy natao mamitana tandremo so mihinana kakanaray ve tena kakanao kakanaray ve kakanaray lasa mahavery any amin'ny kakana tsy mety maty any amin'ny enfer zay mihitsy le izy nefa nao an-trano dada feno mitobaka les enfants any amin'ny parent daholo tout de suite tsy mahazo miaraka tsonareo ange misaraka any amin'ny parent ao tsika masom-panahinao ohatsika hitsangana marana ny fotoana masom-panahinao sarobidy lavitra masom-panahinao sarobidy lavitra averiko any masom-panahinao sarobidy lavitra amin'ny fisokafana androany tsisy fametrahan-tanana akory fa mivavaka tsika dia manaova tahaka Bartimeo jamba taloha fa mahiratra ankehitriny androany ianao jamba ara-panahy fa ahiratra ara-panahy ianao manomboka androany toerana na jamba anao ara-panahy tsy ho hitako antsony ianao manomboka androany satria le toerana nijanonanao taloha apetraka eo amin'izay apetraka eo amin'izay le akanjo na hafantarana anao le rovitinao le passenao dia tsy ho entanao tsona. Amen. Ao tsika sandrato ny tanao dia vavaka les enfants silence s'il vous plaît ray sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy tompo misaotra anao ny amin'ny tantarany Bartimeo sady jamba tsy tonga tamin'ny toerana maha-Bartimeo azy tsy tamin'ny haute-estime akoriny fa nyrehefarehefa satria mendiant ihany koa androany Jesosy reto le lasy vehivavy reto tamin'ny toerana zay ratsy tamin'ny toerana zay niaina tao anatin'ny fahotana tao anatin'ny tsy fahalalana rehetra
androany Jesosy eo ny ilanay amin'izany. Androany ny ilanay amin'izany. Verset rehetra zay azonay teo Jesosy eo androany dia tanteraka izany. Ray masina misaotra indrindra mihosotra dia aparitaka ao ato amin'ity assemblée ity andreo zay ao ambadiky ny radio sy ao ambadiky ny vidéo ihany koa nazo maimam-pona zay dia zaraina maimam-pona Jesosy. Androany ny andronay tsy ahafantarana anay tsony fa mpangataka zay mpanota fa androany zay dia anaradianao ary anaradianao hatramin'ny farany Jesosy. Transformé eo zay fanahy masina amin'ny alan'le teny zay voarainay teo. Transformé eo zay ongoty na dia marary azy ireo namana zay tsy tokony ho namanay tsony fa mamingana anay tsy ahafahanay miazakazaka Jesosy. Ireo zavatra rehetra zay misarangotra aminay, ireo tsipolitra mifahotana, ireo tsipolitra tsy ahafahanay manao akanjo mihaja mihitsy fa tahaka mpangataka foana ny fahitany olona anay satria tsy mety niara taminay mihitsy fa esory zany tsipolitra zany Jesosy. Ao ny teny fanahy masina amintsika androany fampijoroako ambony roky nareo izy dia le fota mandrevo ny fahotana zay nandifitra anareo ho sasako ianareo fafazako rano madio anareo dia adio izy ary ampisoroky ny akanjo maloto dia ampiakanjoko akanjo vaovao ianareo. Masiko hira fiderana vaovao nareo ahafantarana fa voavonjy anareo ary ay ianareo. Misaotra fanahy masina, misaotra amin'ny fampahiresana, misaotra amin'ny consolation fa natokana ho anay zany teny zany. Misaotra fanahy masina. Sandrato nytaranao dia isory izy. Isory izy ny amin'ny masonao fa jamba hoe taloha fa mahiratra ankehitriny. Jesosy tsy nahita fa tsy nioroko aho talohany androany. Tsy nahita fa tsy nitenako aho taloha fa androany dia mahita ny fahitanao. Tahaka ny Gehazy zay Jesosy taloha. Tsy mahita fa oppressé hoe be ny fahavalo fa rehefa mivava kely izy dia nahiratra ary nahita faly sy ampe. Jesosy hoe tsy Elisa fa ny falahy tao amin'ny Elisa dia mifanainao masina ny eto androany. Sokafo reto Jesosy masony reto olo reto mba hahita ny fahitanao ihany koa, mba hanana ny finoanao ihany koa fa be ny momba azy ireo mihoatra no rehefa avaly. Jesosy misaotra anao fa androany dia tanteraka aminay zany amin'ny anarana maherin'i Jesosy. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra matozo aho. Fahasoavan'Andriamanitra matozo anareo. Amen. Tehakitsika.